Kora FM manolotra anao mandritra ty herinandro ity. Fara adiny zara nosoratany Tokomamy Aina na Naturako FT. Lila Arifa Tsiaro Lera Godorso Arifony no an'ny aina ny tantara. nandray feo sy nanatotosa ny Arifi. Andro fahatelo. Fandeha hoe savo marainy ty ianao ty? Fa tsy maintsy tokony fantatrao nga ny lalaka leko. Isy, ary aza mba masika moa e. Tsy zany ny masika fa ny ataonao mihitsy ny mahampasika. Aizako hidirana sy elerona daholo izay zavatra tokony angaho. Manoatra aminao no ny zazakely ka mila raha maso sao dia injera. Fa za anga moa maninona tsony kosa e. Fa mba manontany fotsiny hoe aiza ianao. Sa tokony tsy fampisoka bavatsony koa ato trano ato zany. Andeha ho any ambanivohitra ho any ara izay no tianao fantatra. Fa nga andeha hipetraka any ianao? Ka any eny ny tanànako e. Rary ny ara-melo maso ny azy satria ndraiky diso fantatrao loatra fa mbola any amponja. Any aza zao tsy fantatra tsony izay nataon'ny zalany nandritra an'izay fotoana lava be tsy nahakanisana tamin'izay. Koa maninona raha miaraka any zany tsika e? Tsy voatery mila olona miambina ihany koa ny fananam-pampaheto fa sao baranahany fotsiny. Fa efa gardien fotsiny sisa zany ny fandraisana raha mianakavy aheto. Ka hitadiavy hevitra ary ny amohanam-pampahany amponja dia anana vady afaka hiara-ena aminao indray ianao e. Ataoko fa vitanao ohatra ny namohanao atany ane zany e. Ka raha manaiky ny fanarahana petraka any ianao tsy adala fa ianao miseho miavinavina sy manamaivana loatra e. Ataoka ahoana moa fa ianao aza tompony malay finosana ko sandray ndeha hivaky ato. Orvero fa tena tsy misy fitiavana mihitsy ve zany nanambadianao amin'ny papa hatramin'izay no asainao manadala isan'andro ohatran'izao e. Filazanao azy manko hoe zany tompony. Tsy tokony mba hanana fitoerana ny vadinao ve ianao amin'izao izy mihiboka any amin'ny aizon'izao e. Ka tsy misy idiranao any amin'izany e. Ary veriko aminao koa le teninao hoe tsy voatery ho fantatrao daholo koa izay ataoko. Kanefa dia tsoroko aminao tsara mihitsy ry tsy avina fa mahita fomba moahana azy any foana raha manaiky ny anambady ahy ianao. Tsy poziny. Mba miangola hono zany. Fomanga tombolony tsy hitako fa mifondraka matsiravina na nijery azy aza. Ary manina tokoa moa rangara modika enany isokirana ny lelany amin'izay tena marina aminy amin'izay dia ho ito na ny fomba namoahany atany amponja aza manko tena mbola mahagaga hatramin'izao hoe mahalala olona ohatra ny ahoana marina tika lavilibôlina be ty na zany aza ny azo ao ny mba tena irin'ny foko dia nitiavako sy hitiavany zara ka hiaranay mamindra amin'ny fiainana mandalo ty. Dia ahoana e? Nga tsy andeha indray? Andeha ka fa zao ny verina eo ihany raha riva fa isova reo. Ekena sefo ary aza dia mifanadroadro fa mandreraka ka zay fa lasa soavadia ary ahoana moa tsy alalako fa tsy hoana ambany vohatra izany ianao e. Andeha hijerankiala zara any andrikina sera indray izao. Aza taitra fa mbola hoka kiriny ambokely tianao ianao atoato e. Tsy malala ny kiala velo nga. Dia zay zava-misy any papa. Mialatsiny fa tsy hoe nanadinanao ako raha elaela tsy nandalo fa nisy an'izay. Zao mila mitandrina antsika fa kiala-pona ny kialaka sovavy be ny fanananao rehetra. Za koa mbola tsy za ilazana papa fa hoe nofona ny kialaka kondrale ny zanak'izy ireo. Mosanatry sy midotry resaka hiteraka olana hafa. Ty filazalazo koa lesy.
Za zao dia efa nieritreritra mihitsy hoe afaka ilay zanako dia nanadino tanteraka. Zanak'ireo avokoa izany papa. Fa inona no tokony ataoko izy ianao? Ny sazoko hoe so vitako foana raha izay taona vitsy ho sisa. Aza midikiziko matotra ny fiainana lamo izany mihitsy aloha. Izao jereo tsara ny fizotra ny tanàna ny dakikany. Aza naovana kamo ny fambolena sy fimpianana. Mahaiza manafina izay vola azo amin'izany mba tsy ho hita very mihitsy. Dia niverena miaratra lesy fa mbola tsy tara zanako toto-tsahatra amin'ny farany efa natomboka mba tsy ho very fotsiny ny ronondosiny ny farany lahatra amin'izay. Marina ny teninao papa. Ao fa ho tanterahako izany ary raha mbola misy ihany koa ny azoko atao mba hanafoanana na dia ny ampahany amin'ny sazonao ihany izay dia ho ataoko. Aza mivako lohany amin'izany laho fa no avolay sanasaina. Aza manakory lafa tsy ela ny dia efa hifankahita sy iriry amin'ilay indray. Mafy ianao papa ka. Toa tsy mamisy voromasonao netsika na dia kely akory aza nandrilan'izay taona efa laninao taty izay. Nahoana kosa no hoe niala sy rehefa vokatry ny natao dia tsy maharotra akory izany. Mba vavatsy amina fotsiny ny ale hoe tsy ho tafajanona ela atao fa tsy rehefa zatra ny fiainana tao dia ohatrany tsy nampanena akory ny enala izy. Efa tapitra sady totsy no raha fahana miresaka aminao etra. Andeha anao ato papa. Dia misaotra tamin'ny sakafo mihitsy. Voko be efa tena misaotra. Fa zao mba jereo tsara ho ny fananana any ambanivohitra any fa vola ny very any raha novalaka mo ny zavatra any. Eny rery papa. Andeha aloha fa mbola andalo any andro masera koa eny vohody. Arapitra vao midina any atakika. Fa minany andro masera? Aleo aloha hoany izany. Sady efa mifitirika be koa ny mpiandro fonja. Zay fa miraso papa. Veloha malesy titita. Ere tsara ny zanako. Tsy nampoiziko indray hoe ka ny retina mahazo any tsy mety matahiry zavatra mihitsy tisaiko. Fa ny tany vao misy zavatra miserana eo masoko dia tofoana an'izany ireo zavatra nanavarana na nanarahana hatramin'izay. Karazan'izany aretina amin'ny sisano ny aretina mahazo azy ny filazan'ilay misionera sady mpitsabo fany ivelany. Aretina avy amin'ny ati-dohatra miteraka fanadinona lava eo amin'ilay olona tratra ny aretina. Misy ny traitement tsy maintsy arahana ary mila mandami-tsaina sy miala voly foana hono. Aiza amin'izao fiainan'izao nefa no azo inona fa ampilamin-tsaina. Toa mbola nofo izany ka. Sara, miseto sady indray ianao tadidio tsara fa zava-dehibe ireny afatry ny tongotra ireny dia ina foana no trotrorinao amin'ny tongotra ao? Tena tsy haiko masera. Tena tsy haiko fa nanomboka raha dia mangidihidy be tsy mijanona mihitsy sy tongotra ity. Tena mivanitra be mihitsy izy izany amin'ilay otrotrorin-dimafy. Jereo fa io misy mivoatra kely mihitsy. Ohatry ny mono kely izay ny teo fa io nakoriko dia lasa nivoatra angambako. Tena mila tsy ho zakana ilay izy masery. Indrindra fa amin'ny alina. Tena mila tsy ahitana toro mihitsy ary ilay izy fa masera nga ahoana. Azahorana maflotrana izany azy maratra ilay tongotra. Mba fantatro mantsy masera ny hididiretako amin'ity tongotra ity. Tsy haiko fa tena mila tsy ho zakako ary ohatry ny hoe satroko aza hodorana mihitsy mba hazoko hainy. Nianarany tongotra ity zazy ity. Izany raha tsy sepitrepitra mihitsy manotra azy tsaka izany. Tongony amin'io voaramena be. Asa mety aretokotra. Tsy leletreretiko ilany mokana ohatr'izany. Eny aleoloha mamonjy dokotera momba an'izay mihitsy fa mampiorokoditra ilay izy mena be ka. Ok izay aloha fa sao dia lany tatahako ka. Mila mitsitsy be fa lany tataha hony. Atao sérieux tsy maraka mihitsy Io amin'izay le akamo nandrasanao. Tsy niova ny vidiny fa ny tatakoa tonga dia doublé ny tontolo andro. Ny akama plus dia lasa 1 giga nefa 1000 ariary foana. Ny akama full plus lasa 2 giga nefa 2000 ariary tsy miova. Manankera 420 doublé ny tataha fa tsy izay fotsiny promo be miaraka amin'ireo tolotra be connect.
mahazo bonus atratra amin'ny 50% raha vidiana amin'ny Orange Money indra amin'ny sekotra. Vidio ao amin'ny Super App Maxi na ao amin'ny m23.orange.mg. Wow, tonga dia mety be, tolotra mety tsara, réseau ao tsara, ao tsara. Orange, eo anilanao. Bonjour! Efitra tsotrako amin'ny ferana amin'ny sakafo eny tedavonao. Bonjour ny vahaolana. Manome tsiro tsy misy fetra. Mampivoaka ny ingam-panahaniko andro. Mahasambatra am-pianakavy. Na ao an-tokantrano. Na anaty restaurant. Spaghetti bonjour ihany ny atsika. Andramo. Fa bonjour le spaghetti tsy amin'ny diso fanantenana anao. Bonjour daholy e! Bonjour Zara. Tiavana, manao any ianao? Ohatry, ary nanino ty tongotra ao fa atao? Ie, tena mahatratra tongotra io Tiavana fa tsy haiko izay nahazo azy a. Nankididy be ny andohany io dia lasa manonotra tsy haiko hoe maninona io. Hoe? Andriamanitra, tena mitsonika be any ilay tapitongotra ao zany. Efa nitsabona ve io sa nijerijerena fotsiny? Efa netiny masera ny tsabona tany amin'ny dokotera ihany izy io fa tsy hitako izay fivoarana ankoatrany hoe mihamanonotra foana ngela izy. Tena ninona azy zany io? Tsy manan-tena ve io? Amin'ilay hariva iletika masoandro iny tena tsy zakako fa manan-tena be. Ranomaso ny ainako isan-karivo izao miaritra ny heriferiny io. Azo fa manao inona tia marina aloha tsy aviny. Na eny tamin'ny masera hoe tsy miforma hono Zara. Dia jeranao mihitsy zao nakanisako aty. Zany tena nalahelo mafy anao mihitsy ry Zara hatramin'izay nilanao tany hatramin'izay. Ohatry, inona hono mba halelovanao anaka? Ve mba misy mpitsetra ihany fakofakonao loatrany itony? Fa maninona koa Zara no teny an'izany ry e? Zara, inona nataoko mba hisokafan'ny vavanao fa mamelahy ianao? Tsy akory Tiavana, nitsapako aloha zao dia mizaka hirivery daholo na ny saiko, na ny foko, na ny vatako. Asa hoe roviana ny tanàna izao Andriamanitra izao vao hanindro ny bokotra ho vetran'ny androko fa ory loatra. Inona ty mamoy fo ty? Mba mangavaka ary Zara, mba velao ny lasako. Mahatsapa ho mivesatra ny alahelo loatra ny fiainako ka manjary mahatsapa olo loatra koa. Zany tsy mitana alahelo aminao e. Raha tsorina aza dia tsy manana fotoana hisainana an'izany koa satria miatra amin'ny hoditra azy tia mamizana ny saiko no misaina azy. Tsy mitana alahelo amiko ianao saingy zany mahatsapa fa mbola manana alahelo amiko ianao noho ny reny zavatra lasa rehetrarehetra ireny. Dia zisika mafy mba hiangavy molitra ao roa hiteny amiko hoe mamela ny eloko aho aho. Fangataka famelana ve sa hitsidika any tena atondrianao ty? Izy roa mitambatra. Mbola misy fanampiny aza saingy asa navelanao ilaza amin'ny ambiny mbola tsy voalasako azo. Raha mety lazao daholo izay tianao lazaina dia mandeha any ianao fa nirery izao aloha mampety ny fiainako ry Tiavana. Zaro? Miainanao anesa e? Tsy haiko fa matahotra. Dia mandeha any amin'izay ary hoe mampatahotra anao no miresaka amiko e. Tsy zany kosa fa aleo ianao mandeha hoa fa te angina rery mihitsy aho izao. Eny ary andeha ary Zara. Andeha saingy mbola miandro sy manana tena fa midray andro any mbola mila neloko ndry. Amin'izany ihany koa no hitondranao ny valiny fitiavako anao izay malako anao andro any. Tsy azoko ilay resaka ao. Zara, manam-pitiavana ndriky iza. Tiavana? Inona tsara sy lazainao? Zay ke fa andeha aloha sainjo tsara izay zavatra nolazaiko izay. Aza dodina namaky manapa-kevitra fa tianio tsara aloha. Velao Zara. Misavony kely marina ny takolako. Fa ianao koa ary tsy mahazo anahy fa ohatry laza tsy mahazo en'izany mihitsy. Ary nilasako. Nilasanay ahoana. Mbola zaza loatra ianao raha foka. Maheza mamitsaka aloha fa aza tia manandrana sy manampitrotraka ny olana efa mbe akoditra.
izay ry kialazara fa misy an'ity nandaitra ilay mianaka zigzag nalaina tany amin'ny kiako tamin'izana amin'izay koa ilay tiaviny iny dia matsiaro onja sy voadony ery mitantara amiko hoe tena marary zarary velo a tena naonja no mijery azy amin'ilay tonga mitsonika be aza taitra ianao fa tsy maintsy ianao koa no tratra farany amin'izao fahavazany kialazara izao satria ianao mihitsy ny nanositra an'ilay menaka tamin'ny tongony ary dia tsy maintsy ianao ihany ny fantany amin'izay dia ankahalanao tanteraka izy ary popopopo hitady any very sy ny bogosy tehany ianao amin'izay esy ary aleo aloha io sitrapody raha tao manjamanja ny vatana fa efa tsy ho ela dia aombo ny tetika mila mba mivoatra koa ny sipa fa ho lasa vadin-janany amin'izay fa tsy ho vadin-dray intsony esy oery izy mianaka kely ny foko e Madame, fa bonjour, le spaghetti tsy andiso fanantenananao. Orange, eo aninanao. Nanotra ho anao teo, mitantara eto amin'ny Record FM. Fara Adam Zara. Nosoratany Tokomamy aina na Naturako FT. Lira Larifa Tiaro Lera Kodarso Arfon no nanome aina ny tantara nandray feo sy nanatotosa miaro fi hitoy rahampitso